merina tadiditsika dia raha nandalo teto ny sport scolaire tamin'izany fotoana zany a dia anisan'ny fangatahany pitia fanatanjahantena teto Fort-dauphin ny anamboarana azy ity. Androany moa nitokanana an'ity foto-drafitrasa plateau sportif izay ahitana terrain basket anankiroa, volley anankiroa ary anankiray eto Ampasamasay atsaky tanànan'ny Faradofay. Izao foto-drafitrasa izao no natao dia mba hamalina ny etaetandreo tanora sy ity fanatanjahantena noho ny tsy fisia na tsy fampiany terrain eto. Ny tanora ny Faradofay dia isan'ny tanora mavitrika amin'izany fanatanjahantena izany, indrindra amin'ny taranja ny andesana teo ka dia antenainay fa hiakatra avo ny image ny faritra Anosy amin'izay resaka fanatanjahantena izay, ny fisitrahandreo tanora ireo an'izao kianja izao ary hamparisika ireo tanora ireo zany milofo amin'izany fanaovana ny fanatanjahantena izany. Isorana be dia be any région izay nanao izao foto-drafitrasa izao sy ireo mpifanohana falidefaly tokoa ny fokontany Bazarikely falidefaly tokoa ny Fort-dauphin manontolo amin'izao fahavitany foto-drafitrasa izao zay tseretina sisy eladera zay tsy lisiana nefa ankehitriny izao dia vita tokoa izy ity ka dia misokana be dia be eto amin'ity toerana zay azo atao hoe manantanja ity isika ho anay mpahita tara moa zany raha hiteny zay hoe Ampasamasay no nasian'izao foto-drafitrasa zao dia tena azo atao hoe manana lanjany goavana misy ary tsy diso safidy misy ny région nareo amin'ny région raha ny safidy amin'ity toerana ity satria eto Ampasamasay amin'ny ara-tantara dia manana lanjany lehibe misy amin'ny resaka fanamasinana indrindra fa amin'ny faritra atsimo ity zay teto no nisian'ny mpanjaka zay azo atao hoe faran'izay tranainy indrindra teto Madagasikara, fanamasinana fankalazana be be ny zavatra zay tokanana dia teto Ampasamasay disa nefa fa noho ny toe-zavatra maro samihafa zay mifamadibadika dia lasa nihasimba nisy fahasimbany zany zany Ampasamasay zany. Ankehitriny raha atao zao foto-drafitrasa zao dia ataonay fa voalohany zao zany amin'ny fanarenana indray an'ity toerana ity ka dia fisaorana fakasitrahany ho anareo ao amin'ny région mbola namelona azy indray satria zava-dehibe zao ary na dia ny tenanay aza mba anisan'ny champion de madaille ihany tamin'ny COSFA tamin'ny resaka volleyball mba hanisanisana aty na dia amin'izao toe-taonay izao ka dia tsy misy azo tenenina fa dia fisaorana be dia be mitafotafo ho anao ka dia makasitrahana saka ny lehibe ny fata tokoa satria izy no vahina ahitana nampitosana izao foto-drafitrasa maromaro eto amin'ny kianjan'ny Ampasamasay izao dia sola resaka fa dia makatezina sikarika tompo filatopirasy topovavy isorana lehibe mihitsy ho an'ny lehibe ny faritra zay angadina nanana navitanan'ity kianja Itambo. Fisaorana mitafotafo andray matoa lehibe ny faritra no atolotra anareo ary manome toky anareo izahay fa ampiasa ity drafitrasa zay ho vita ity mba ho tsy sport scolaire intsony noa champion any tanoran'ny Faradofay amin'ny basketball fa mba ny faritra ary hiakatra any amin'ny sehatra nasionaly. Dia miandry ny Andriamatoa Taole Hervé moa zany amin'izay fananganana an'izay komite zay ka mba ho tandrovana sy ho karakaraina ary ho ampiasaina amin'ny tena tokony ho izy ity foto-drafitrasa ity ho lovain'ny taranaka amandinika.